Sedra Piainana dia peniny rakotiny aina rotsy ty ireo anome aina ny Tantara, Andry, Tina, Vonjo, Nadia, Justin, Erilala ary Riri. Aizao aizeto ary ty adresy ty Vila Sedra. Ety koa moa tsy mba misy olona mba azo anotaniana mihitsy ko. Nefa raha isy anotaniana koa aza dia iza namaly amin'izao poziko izao. Nefa dia reto tanàna reto aza ohatrany mampatahotra ny hiditra ao. Tena ho laza-panampy hatrano izany ndrirolanto. Fa mba ho aiza nefa tsy maintsy manao an'izao raha ohatra ka mba te ho tafita amin'ny fiainana koa. Raha mbola te mantsy izao taratasy ny henoko izay dia tsy ohatr'izao mihitsy ny fiainana. Tena nilozako. Taratasy ny ohatra farinana dia efa fisainana lavitra teto marina. Tsy hitako hatramin'ny nandalovany ny tovovavy ny teo akory. Tena nandalo teto alohako teto izy. Aleo rangahy iny anontaniana dia ahoana nefa raha tsy mety mamaly. Ndao andramana raha tsy mamaly ve izy tsy tadihevitra hafa indray. Ao enjehako kely. Azafady nge ianao azafady indrindra re vetivety fotsiny za ve zany tena ndry mihitsy azafady. Sao dia mba fantatro ty adresy ty. hoe jereko ty ato aminay io ka ao aminareo so ihany izany apa mifanena taminoko. Fa inona aloha no hitadiavana ny olona ao aminay za kely hoe hiasa taminareo mandray mpiasa trano moa nareo ianao zany ny olona hiasa ao aminay izany ny tenentrareo. Za le izy ka ndao ary sika ho ny trano amin'izay fa za koa be dia raha voatamiko be mandrisa atzay misaotra andrekako zana tsara anaty trano zay kely reny tokotany voaravaka voninkazo maro loko isan-karazany ary tena tia voninkazo be koa izany le mademoiselle iny ny trano tena tsara tarehy tena tsy gasy andalitra mihitsy tena izay mihitsy fahitako azy. Tsy napoziko hoe hiasa nytondrano tony indray aratsy sao ka vokatry ny tsy fananana daholo izany. Renina ary mahavariana ny tovovavy io jereo ty izy raha tsy mitoditodika be mijery mekaviko mijery mekavananako. Tena variana be ny ianao izany ahoana ho ianao hitanao fa variana be ianao na ny teniko azy tsy renao akory. Tena mialatsiny ekia variana be izany andinika ny tranonareo tena tsara ke izany sambatra be nareo tsy misy zavatra mahaory jerenka voninkazonareo ianao tena tia voninkazo be mihitsy. Raha mba fantatro koa mantsy ny azanao aby tsy tena izany. Aty lalana efa mivokatra. Andrekako izany tsy mandefa anatiny dia izao mba endaso vetivety eo fotsiny efa hiantso amin'ny madama any ambony. Efa midrasaketo anao ary inona indray ary izao no lazainy to raha vao mahita io manandray izany rery ro fandray ny teny mara teny fampiasany folo izany ke
arakaraka ny anatonako ny efitrano misy azy mampitobotoboka be foko. Ampy Andry nento izy zao za ihany re nentoa rofa kiala tsisy sainy ty fa tena vetsy tenenina foana fa tsy avelongerenina amin'izao ory zao mbola manao ihany zany nento fa inona lasa ianao rova mandeha ihany fa sao dia anaparako ny atezerako eo voagaga ka misy olona mitady anao ny aory nento dia zay ny karako ny atsokanao aty. izy zany le olona iasa atao amintsika iny ay atsoyaka ty izy ary eny tompoko mafisana ndao amin'izay onky fa tadiavy ndria any ambony ve ie miakatra ty tsika roa dia zay varavarana voalohany eo no hidirandry fa nga zany ianao tsy araka amiko any ho avy any any ho avy any any aizany antsarana tohatry tsy mitry ny nainy ambanivohitra mihitsy afitra tsara mahafinaritra langalanga aloha fa izay avy aniditra tamin'ny mpamtrano tsara tany bebiny tsy eto le varavarana voalohany andavona sa izy tafetsany lavaka totona mandroso salama tompoko eno le iasa ato aminay eny to eny ary mikaramanao moa efa inainao iny fa miasa ataonao isan'andro anontany ho an'ny rova daholo dia ndana amin'izay mandefa tsy isana vanjava ty eny ary anao iteny azany soary efa mifitolona mbola tsy hitako ihany izay olona miseranao amin'izareo fa mifito ary zaoko reny nga tonga eo raha tsy amin'ny 6 alina ahoana kosa izany fa ngary zareo izany miasa le zanalahy tony mitovy taona amiko fa le faravavany zandriko roa taona fa ny olana amin'izy ireo fotsiny dia ampitain'ireo ray aman-dren'ireo loatra izy nefa tsy fantatry ny ankamaroany ray aman-dreny fa famitehanankizy matetika ny fampiatana azy reny diso tafahoatra fa homaky rova ianao tsy fantatro koa nefa dia indrindra ilay eto ambany masika eto foana isan'andro tsy anontaniako nefa dia olona tsy hitarindray ny anontaniako ny aloha azafady tokoa kia za no rova ny anarako zanaka ny anabavin'ny dadato saingy efa maty daholo izy mivady dia izay no antony tsy maintsy hipetrahako ato tsy manam-pitiny satria kambotika Andry tena mampalahelo be ka ny fiainan'Andry na dia atao hoe mitovy asika raha samy kamboty fa ianao mbola zaza dia nilozany soa ihany fa mbola manana fianakaviana ianao afaka mbola manome fitiavana anao raha mba fantatra mantsy rova fa inona mahavarinanao ao ny zavatra atao ato be dia be ho avy re any eny toa tena ohatra ny tady marina fandehana vona eny fahatsony izy ary nakoary nampiseto azy teo eny savy malahelo indray aman-dreny nefa nazanona tsy izany dia hitako fa tena mahasika toro be kosa aloha le patroako aiza verana ka dia avina vonana ny olona hiditra nampy anao tena mety horeny foana fa izany ny toetra ny ato asa raha aritra ato azanona tsy mandroso ataony efitrano fatoritsika ato kia ato amin'ity efitrano tsara tarehibe ty ve za eto dia inao etsy mifandrina anankiray etsy na ny atory ato aza verorova tsy ampatahotra be
Ianao ty korolany dia tena mampimiha mihitsy ka inona izao mampatahotra Andry amin'io trano io? Andry nefa olo-dehibe fa tsy zazakely intsony sa matahotra maizina? Fa vadika kely aky ny resaka. Mba afaka tantarany ny fiainanareo ato amin'ity trano ity. Ny fiainana ihany azo atao hoe milamina ihany. Ndao amin'izay toa fa efa alina koa ny andro e. Tsika atao variany resaka eto fotsiny. Ndao ary soava-mandry akia. Tafandrimandry Ndry. Fa nahoana ary tsy nahazo valim-pantaina mahafa-pova amin'ny rova mihitsy aho. Ohatran'ny hoe ahary ny fantaina rehefa izay apetrako. Fa inona ny antony? Tsy maintsy fantatra ny fananarana mania. Inona koa izany kosa ny vavoazany endrika eo ivelany izany. Dia androany lehibe izao. Nalasa ohatran'ny be azy izany. Tsy milamina mihitsy izany saiko izany ka. Rova mivoaza ho ahy. Rova mivoaza kia. Abisina kito edratreratra be izany Ndry. Misy ndraiky eo avelanao hoe. Tsy haiko indrika izany vovazana izany. Sady manova mihitsy izany hoe. Kitserena. Ve manda ndraiky io sady efa mamana izy izany. Izaka izany. Izany to izany. Andao kely amin'izay efa alina ny andro e. Teza foazy Ndry tsony aka. Ary ao tsy foaziko tsony ianao. Ay ve efa taitry Ndry e. Efa ela ihany ka Ndry koa dia mamindra noka be. Fa nanahoana aloha iny alina voalohany iny. Fa tao amin'ny vila setra ny isika. Azo lazaina hoe nafinaritra nefa nampitaitaina ihany ko. Fa ilay zanako dia nentoanareo iny ve kia mody alina be ohatran'iny foana. Mila isan-kalina mihitsy kia. Omaly iny ary izy mba tsy nitabataba indray fa isaka mantsy izy dia mivana be foana ao an-tokotany eo. Izany tena revondre loatra ki izy izany. Tsy mba mihevitra ny fiainana any aoriana mihitsy. Marina tsy misy diso ny voalazanao nefa antony ny zanaka ry zareo vavy na firy metry ny trano dia tsisy olona nabedy azy mihitsy. Nefa olona nala fanadinana amin'ity taona ity. Ve mbola ny mianatra? Mampalahelo ndraiky raha izany. Tena tsy ampy fananarana ray aman-dreny mihitsy fa raha manao tao foana. Ilay reny mihitsy kiny diso variana manaraka fivoarana loatra ka hatramin'ny zanakavy aza no adino a. Ary ndrika kilasy fahafiry rova. Anala baka amin'ny tiako kosa. Fa hono aky amin'ny firy manomboka ny asa rehetra rehefa ato trano. Raha ny tokony ho izy izao dia afaka adiny iray. Fa aleo ampiko ianao andrano fa mbola tsy dia fantatrao daholo tsy nandrara rehetra ato an-trano ato. Dia tokony fantatrao daholo koa ny zavatra tsy azo atao sy ny zavatra fady ato a. Fa ngaky dia tena be da be mihitsy ny zavatra tsy azo atao. Tena be da be mihitsy fa sationana izao ny tsy fahazahoana manatona ny brofesan'ny dadatoa. Hita Ndry leo amin'ny faritry ny lalantsara io e. Fa inona kio mety ho antony? Ny antony aloha dia tsy fantatro mihitsy e. Dia Ndry koa ve izany tsy mba te halala ny zavatra misy ao anatiny eo? Sanany koza tsy mahazo manatona eo mihitsy ko za indray ve no itonatonana eo. Loza fa varindresaka tetsika andao angana fandraraha atao kay mbola be da be mihitsy. Andao ary fa inona ny antony izany be da be izany? Inona ny antony? Fa maninona ny zaka miresaka momba ny rova dia ohatra matahotahotra te laza zavatra izany. Tena be misy telo izany raha zazavavy ka
nefa tsy maintsy ho fantatro sao dia tsy tsara akory ary ohatra ny ipetrahako ato. Mino angamba fa efa voalazan'ny kalarova daholo ny asa rehetra tokony atao ato an-trano a, dia tsy tiako ny mahita hoe misy zavatra tsy vita. Mazava aminao angamizay? Eny tompoko. Andeha hiantsena fa tsy maintsy vita daholo ny raharaha rehetra alohan'ny atongavako a. Oe, dia izao ny saika adiniko. Meo sakafo ireo alika anankiroa ireo. Le alika le atokotany ery. Zay fa lasa? Ahoana ireo fomba ampirimako amin'ity trano lehibe ity. Amin'izay zahary ry manao azy. Antoko moa tsy misy mpanampy efa tsy sady. Lasa miady rery Aiza ny sakafoko marina? Oay, tena azafady fa tsy hitako nahatongavanao. Salama tompoko. Za anie tsy mila fiarabanao fa ny sakafoko maraina no angatahako teo e. Sa tsy mahalala teny gasy? Mba olona inona koa ary toy nalaindra mamatoy e. Midorororo mandreraka tsy. Ty ary tompoko ny sakafonao. Mazo to. Ary inona koa ary mbola mampianana ny kalaniny ty eto e. Lasa mandefa mampalaikomana fotsiny. Lasa hoa? Eny tompoko. Ao fa andeha. Zavy ny diso fandraisany olona rehetra ato mihitsy ny ohatrany tsy manaja olona sany daholo hoe. Teo ny mamany, avy eo koa ny zanany. Marina raha misy fananjanana dia kely ary na dia atao hoe mpanampy an-trano aza ny asako ato. Tena tsy maintsy hoe zany daholo fa izany toetra ny olona rehefa manamboly e. Zaho koa variana eto fotsiny. Zaho koa tanandakozia foana dia tsy hitako nahatongavanao teo. Ie, efa ela no nahatongavako teto ka. Ary ndrity tena mazoto mianatra lesona be a. Ka tsy maintsy mianatra fa io ny lova tsara indrindra honiko. Tena marina mihitsy ankiizany izay tsy afaka efa tsy fidiny. Fa ianao marina moa izany kilasy fahafiry no nijanona tamin'ny fianarana. Vao nahazo bebe sekia dia nijanona satria maty dada sy mamanay. Dia izany ve no antony nanaovandry mpiasa trano? Ie. Tsy maintsy nanao an'ity asa ity satria mba dia hisondrotra ny fiainana. Masatroka anie dia mbola nianatra e. Sange le antoka ny fianarako mihitsy ny tsy misy. Andry mbola tena sambatra be mihitsy misy olona afaka mbola mampianatra Andry. Na dia hoe kamboty aza. Ndry sy matsy. Aleo kamboty sy manana n'izanizy afaka hanamby tamby sy ampianatra toy izay hipetraka amin'ny tony trano be fahoriany tony. Fa inaiky mahatonga Andry tena izany? Mijaly anaiky izato e. Fahita Andry aza fotsiny no hoe miadana fa raha ny tena marina dia izany kamboty mijaly indrindra eto ambonin'ny tany. Izaho koa e. Mba aza vao tsara kifa tsy azoko ny tindry tenenina. Aleo ary fa ho tantarako Andry daholo ny fiainako rehetra e. Vao nahatsiaro saina dia efa tato izay mipetraka. Raha azoko tsara izany dia vao teraka izany dia efa kamboty. Aza tapahandry aloha ny teniko e. Vao teraka aho ato Andry dia efa tato izay no mipetraka niaraka tamin'ireo ray aman-dreniko. Noho ny mahanadahany any dadatoa dia mifankahazo apobe izy ireo. Titra ny ty tamin'izany mbola tsy lehibe ohatr'izao fa taty aoriana dia nananganorina azy dada. Tamin'izany anefa dia tena sahirana be ry dadatoa ka mampidiry ny dada hiasa ao aminy. Nataony filoha lefitra mihitsy ary izy tamin'izany fotoana izany. Teo amin'ny 15 taonako teo nefa dia nandao ahy ireo nahitako masoandro izany hoe dada sy neny izany. Tsy haiko anefa fa vao maty dada sy neny dia nisisika hitaiza izy mivady reto neny tosy dadatoa.
Da isaka ihany koa nefa ireo afaka mitaizana ny havanay fa izy mivady no izany hoe ry zareo izany tena sisika hoe taiza tsy arakaraka ny tokony ataony tamin'ireo havanay nefa no zavanitranga fa dia mijaly dia tena nijaly ato za daholo manao ny raha rehetra ato an-trano ohatran'ireny boto kely ireny ndraiky dia avy dia mipetraka tato zanareo rehefa voalevana ndray aman-drenina ka mbola tany amin'izy ireo aloha izany mipetraka izany hoe tsy tato amin'ity tranotery zareo fa volana vitsivitsy tearina dia nangataka tamin'ny fianakaviana izy mivady mba ho ato amin'ity trano ity izay mipetraka ary no dada tofolo lefitra atao amin'ny orinasany dada dia tsy maintsy izy ny tantana ny orinasa manontolo dia vakina fotsiny ke hoe volany antony nitezana izy ireo andriva tsy mba hoe nisy fitiavana akory ary mba inona ke nahafaty an'ireo ray aman-drenina hoe izay angamba no dinao ny tantarazy teo fonalozam-piarako tiaka izy mivady avy dia teo ny eo dia tena maty ny tena mampalahelo be andriva tsy hitako sy azo atao tena mampijaly kely tokoa kiso zareo raha izany satria indry za zany nanao ny raha rehetrarehetra tato tamin'ny maraina nefa dia tena valaka be azy vao vitako ilay izy fa tsy azoko dia nahoana no hoe nakapanampy sa teo riny nanomboka tsikatry ny manodidina fa mpijaly ny dada tosiny iny toa za koa moa lasa ny anay be dia vao mainka ny ombona ian'izy ireo ka nanomboka nanara-maso ny fiainanay izy ireo indrindra moa fa le raha lahany-dady izay izy koa moa tsy mba nahazoazo ny toetra n'izy mivady mihitsy hatramin'izay natao ohatrany mety ho vokatra izany dada tosiny eny to dia modina ampiadanina indray ny fidanany akanjo kiraro tantanany rehefa eny an-dalana mody omeny telo mamy rehefa eny mason'olona nefa rehefa ato an-trano dia biby be raha matahory izay koa ngamba no antony nangalany mpanampy an-trano mba ataony olona hoe tena miadana ary zareo ao dia izao hitandrizao ny fiainako tena hitako tena malahelo rova mitantaraniko an'izany fiainana izany rety izy fa tena morotsaka mitava amin'ny masony orova ahoana tompoko avindry aty ho avy a tompoko asay voninkarakara gote any an-dakozia aloha ilanto eny tompoko tena mahotsany mijery an'ity rovitika ka mbotiny efa dia ampijaliany olona ohatr' izao mampalahelo nahita azy rehefa namafa ny ranomasony teo tena sopatra ny olombelona ka iorina eny atao avy amin'ny fanaovana azy aty tena aty fa ahoana indray ary fa avy mirava mianatra ve ny olona dia efa voakidrakidra sady fa nataony kalahinina aty indray moa ny zanako aizako mila isan'andro izy mitaraina foana amin'ny anaovanao azy any ampianaranareo any fa nanao inona indry ary tsy azoko mihitsy anie ny antony hivazavazana na io ka ndryle nidresaka tamin'ny alexa tamin'ny récréation iny nga tsy fantatry indry fa miaraka izay sy alexa izany natao indry zao narary fotsiny ny foko nahitanareo nidresaka teo fa indry aloha tena tsy hamelako olo mamofa izy ie aleo tonga dia tsy atohako amin'ity antsy ity mihitsy alao faty anaraka ny ray aman-dreny any avy eo ty aty atao velomany tany avy eo ty aty neny toa Koto aiza olona Koto misaotra anao Andriamanitra fa be fitiavana ianao manova be takalazo eo ianao fa dia tapaka ny tenda aiza ohatra n'izay ve ranga efa lasa korazany kala tsisy laivana azy io so maty indray mipiro Koto ay ve dadafaly mandroso ianao dia androso tokoa moa zany kono mandroso re manahoana daholo ny fahasalamanareo aty salama daholo izay aty ka ary nareo any ambanivohitra any manao ahoana salama tsara daholo izay fa
Ny tena natongavako aty dia zao e. Ahoana izay? Mba mangovangy ny rova fotsiny ka fa ao anga izay. Ve ao izy ka aleo fa atsoky any anefitra any izy tena miala tsiny raha mamelanao rereto Tsy maninona fa omian-dalana aloha ianao e. saika raha tsiny raha niditra tapoka teo rangahy io. Rova misy mitady. Rova avy atoko. Ndry aty. Avy aty ndry. Ataovy misy resaka mivoakana eo e. Tonga dia tapaka ny tenda. Azonao ve zany? Azerozana mandindinika matsiravina fotsiny eo. Fa tsy teny atoko. Lasany amin'izay. Entako. Da faly marina. Ely izy zany Eny tokoa retsy ely zay Zahay efa tsara efa nisy herin-taona mahery asako ndriko nary te ohatrany niova be mihitsiko. Lasa vehivavy lehibe. Ary mangerina zany resakareo mianakato zany. Ela tsy nionako zary teo koatrany variana amin'ny asany ambanivohitra any dia tsy tafandalo mihitsy. Fa misy zavatra aloha reto iarako aminao rery olivara mety Lasa ho rehefa tsy maninony. saika hiera aminao aho hoe azoko entina mba mitsangatsangana kely ve aloha zany rova. Izy indrindrako elaela manko izay mianaka no tsy dia nitafatafa intsoniko. Fony fahavelon'ny ray aman-dreny matsy izay no tsy nitsangatsangana intsony. Sa ve tsy mety zany? Ka rova neka manomana fanadinany tsy tokony mianatra lefosana ve izy amin'izany? Ka zahay anie tsy ela fa miodikodina fotsiny any ivelany any dia mody rehefa avy eo Iny ary fa za dia atao ela loatra na dy zany azako. Ao fa ezaka aloha zay Tsy ireo any tininy toty mipipi Tsy ireo any tininy toty mipipi maso atsiaka zany. Pimaso ray monja dia mahalaza ny avatra, mahalaza fandrahonana. Mitahatra mafy ngamby io ny to fa tsy hitany izay ataoko. Omendalana renareo mianaka miasa riva be rova. Eny ny toa. Mampivezivezy amin'ny madama hira ny trano ohatrany. Aizao efa eraka izay izy mitako teo dia mivota izy foana. Misy nary rovokoary mbola tsy mody any tamin'izao. Za koa mbola variana tany an-tsena dia tsy mahalala izay zavatra miseho ala. Iny ny rova ary izako tiraka miaraka amin'ity. Sa ve ty izany tatadoha vadiny madama izany nefa ninona hiaraka amin'ny rova. Jery ty izy ratsy mirambirany andrikery. Nefa midy tsy le tatadoha satria izara tsy tia tatadoha ny akory. Fa izary zany no le. Efa tonga nareo? Tsy efa miteny aminao ve hoe vetivety anana izay dia ho tonga io izy fa nateriko dia tody soso mantsara. Fa mba inona hono ny resakareo tany? Inona moa no resahana io fa mba mifampizary elana izy tsy nionana saiko no mifampizara fiainana. Io ny to fa manomboka tsembotratsy be. Mahana amin'ny ataony dia lasa zao maso. Inona indray ireny zavatra azo ary Andriamanitra. Teo hanandefasanao mpiaro-didy mba tsy naninona fa izao raha lasa eo olona io dia inona ny ataoko mba mifampizara ny fiainana ty an-tanàna koa mantsy za io
de za indray no milaza ny mombamomba ny fiainana eny ambanivohitra any, ny fambolena sy ny fiompiana, ny asa sy ny sisy. I rova mantsy zaza ty mianoka ny tontolo ambanivohitra de zany daholo ny resaka mianaka taniko no ive zay fotsiny tsisy akoatr'izay. zay ihany ny resaka aika. Fa inona moa zany mahatonga anao hiteny an'izany? Mba manontany fotsiny ndre ary dadafaly fa tsy misy ina tsy akory ka. Fa ono ahy ity tamin'ny miditra makaky ity zany le zanako rama Izy mihitsy iny e. Ino manda ny anarany? Salama Marsia. Efa tena tovolahy be mihitsy any izy zany. Ity ary tsy ninone koa marina ny teniko. Lohandray ara ny marina. Tena marina raha zao daholo ny toetran'olona de anahoany ty Madagasikara ty. Lety manimba zavatra kotoa manto tony. Jereo le rangahy io raha tsy lasa farim-bariana zany. Tena miala tsiny rery dadafaly fa sendran'izay zaza maditra. Tsy maninona ka fa andeha am'izay nga aloha zany ho andeha fa so taratasy brosy aty ka. Omendalana re ianao dadafaly a. De velomany amin'ny fianakaviana rehetra any tanàna any a. Mandram-piona indray ary de veloma anko amin'izy telo menadao e. Ao rehefa ataoko tonga any ny afatra ao e. Mba fantatro ro madama Olivia fa hitsikilo ny fiainanao ane natongavako aty aminao ty hoe hijery ny fampisalianao any zanatrarahako. Tena tsy mba manana foantitra intsony ny sasany amin'ny olombelona amin'izao fotoana izao ka aizako efa kamboty kely iny de mbola hita ho ampitsaliana ihany. Aleo aloha tonga de ho any amin'ny komisera hitatitra ny vaovaoka. Mandroso ia za ihany ndray komisera. Ay dadafaly mandroso anao de mipetrapetra hipetraka tokoa moa zany ko no ka inona ary ny vaovao nentinao avy any? Mino mantsy fa misy vaovao matoa ianao tonga ty amiko salasala-potoana ohatr'izao ko. Azo lazaina hoe tsy misy nefa misy ihany ka. Aza vao tsara ary dadafaly ny tianao lazaina fa tsy azo koa. Lozanao anaovanao sary teny eto fotsiny fa misy iny tany amin'ny tranon-dralahako a de nanahoana nanahoana tokoa. Aza tapahanao aloha komisera ny teny koa. Tany aty io de zany veranga ty tsy vakina fotsiny ao tamin'iny tsy kilo azy raha zany ataonao zany. Mino aho fa tsy misy fatan'ireo zany satria mody mitondra ny rovan'ny tsangatsangana ka. Ay fa napetraka ao ihany ve le caméra kase so de iny ndray mantsy no adinika io. Efa milamany amin'iny fa nataoko ambadiky ny vaza ray zay le izy ao no nametrahako azy. Mino aho fa tsy misy atsikaritra mihitsy ny fisian'io caméra io noho izy miaingotrika haingo-tranoko no fa tena mahay kosa aloha manapaizana namboatra anazy iny ka aizaka fitaovana faran'izay bitika indrindra de afitahana mitsikilo olona maro. Zany ryseny fivoaran'ny teknôlôjia manamora ny fiainana andavanandro saingy ny sasany amin'izy ireny no entina hanapotehana ny fomba fisaina sy ny kolotsain'ny maro koko. Avadika kely lelo ny resaka nanao naman dianao tany. Nisy vokany satria fantatro tany nandehanako tany fa mijaly rovako. Ahoana ny lasanao fa mijaly izy? Manodidina azy ireo aza milaza hoe fa tena lasa nakapanapo ny zareo oko. Ka zany ene komisera tsy milaza hoe miada ny rova satria talohan'ny dirako tao amin'izy ireo mantsy de nahen'olona mifamaly sy mivazavaza no enoko kely nandritra ny 2 minitra aloha zay vao nanapa-kevitra fa hiditra de gaga fa rehefa niditra tao an-trano
de madame Olivia Riry no hitako tao fa tsy nahita olo-kafa teo a. Avy eo indray de rehefa natsondrova de endrika feno orooro no hitako teny aminy ty no. Fa na zany aza mbola tsy afaka mitenitsika hoe mijaly izy raha tsy manana porofo mazava e. Kinjirova tamin'ny marina notrany tsy tady mihitsy dia iza dia rangany araka tamin'ndry iny raha lany dadaka izy iny tsy nahafoha mihitsy izy fony mbola velona dada sineny fa inona kiny resaka retany rova ohatrany tena valo arika be mihitsy amin'ny madama teo nga ie gamba zay efa ho adiny ray izy mivezivezy mipempenina teo fa inona ho any antony mahana amin'ny ratsy ataon'ka izy a fa saika alozana ekiny nahazo aty eo naninona ki saika novonoana izy mianaka tao zarana izy kiny neny toa azy efa nandray antsy mihitsy amin'nony any fa soa ihany fa mbola manin'Andriamanitra afaka mbola miaro sy mitantana dia izao hitandry mbola velona tsara izao dia iza kiny ny sakana madama tsy namono andry ka le dada toanay kiny nandondona dia tena ny dia ny diny tampoka ny tanany a za sy miora ihany koa moa samy nalefa ny tany amin'ny efitranonay avy nefa nge dia fa nendrikendre amin'ny miora fotsiny hoe nangalatra ny sipany ony tena saky ny vehivavy iny aiza koa zavatra tsy misy dikan'izany ve ki dia saika hamonoana olona amin'izay tena tsatokantsy mihitsy tena Andriamanitra ngekiny na miaina e dia izy koa ny tokony haka ny aina fa tsy olombelona tsinitsininy izao dia mahasaha mahavita an'izany aiza moa ny tsy ho tezitra ki Andriamanitra atao daholo izao karazana vaotana rehetra izao tsy maintsy ho tsaraina ki mpanao ratsy a ary mino fa ho vita ihany ty sedram-piainana mangidy endriko tiana ilana hoaikiny Ao aiza indry ny hevitra angandry fa vita ny resakitsika maly iny mbola mitoy fa sao dia manatena ho afaka moramora za tsy anaiky hatramin'ny farany dia raha tsy anaiky ianao dia anao inona nefa e tsy mba tsapanareo ve fa isaky ny anao raha tsy amiko nareo dia misy zava-mitranga foana ary tomba mianatra amin'ny vehivavy kala tsy misy fotony ty tsy fantatry indringa fa ato an-tranoko indry izao azafady kely a misoratra amin'ray indry sa misoratra amin'ray indry ty hitrano ty tsaroa fa na dia nareo menakafy aza no manjakazaka ato a dia mbola za ihany aloha ny tompony hatreto ary mbola ho avy ny andro izay hiverena ny fanana ray aman-dreniko lasanareo amiko fa inona indray izao mifavazavazatsaory miora efa tenenina foana hoe ampidino voalimo mavavanareo fa tsisy en'olona bandy hira mbola manao ihany inona koa ny anareo e tsisy hidiranao mihitsy ny resaka iato fa lasa mandeha aleo nangavy dia andeden'izao ary mbola hiady eo a sy tafavoaka tato ihany saika ratsy indra nisy kely a aleo fangianina ny ty fa sao taharaty indray aleo miora ho any rehefa tsy hianatra oa io ohatran'ny olona fantatro ry rangary izany fa tsy dadatò ve io nefa tsy izy ihany io ka izy azy efa lasa lodoaliko nefa dia ohatran'ny paozy mihitsy izy izany a loza fa tena rofo tia mandinika be tia marina tena tratra eto marina fa alolo hitapify ato anatinatiny aty sao dia manato anaty io ka sa koa lozako mandinika olona tsy fantatra eto fa tsy ny lalana moa ny zorako loza fa tara anao ahoana reny fiainako ato e asa raha ho tamana ihany anjary lasa kamo izany aiaza nefa asa raha ho tamana ihany
anjary lasa kamo izany iasa nefa aiza mifahazo toko taloha. Fa ity rovy ity no tena mampalahelo aka. Aizako isan'andro reo mahazo teny marary, teny maneso. So ihany aloha fa matanjatsaina izy. Raha izy hoe dia fanangaram-ponga ambany. Voadina ny varavaram-birao dia mivoaka. Nisaka maty-matama andro any. Ataoko ahoana ity? Aleo rangandra manahidina. Maizinao koa hiato izany sady ohatra misy fofona hafahafa izy izany a. Fa inona ary ny ato e? Hoay, toa misy sary be da be reto amin'ny rindriny reto. Iza daholo reto? Sa ve naman-dramose? Asa ary farany ambonindry izany ane ka sarin'olona telo mianaka e. Lehilahy iray a, vadiny angambo eo amin'ny ilany io. Ary le raha matotra misy tovizana amin'ny rova izany a. Tena tsy mandiso amin'ny fijeriko fa tena mitovy reto. Saingy ity amin'ny sary ity somary lehibe kokoa. Raha azoko tsara izany dia reto ny ray aman-drenin'ny rova. Dia rova izany ity zazakely ity. Ary misy tady daholana izy izany. Alolo raisina ihany ity voalohany indrindra ity ka sao dia vahasoa. Dia aleo amin'izay mivoaka fa sotra hatreto ka holozana azo. Rova! Ahoana tompoko? Aty ianao aty fa za milelalela fotsiny. Efa tia tompoko fa ahoana ka azafady? Lasa sasao reto lamba reto fa ilaiko rapitso. Nentoa, zange mbola andeha hianatra izao e. Sady fanadinana mihitsy izay androany. Tsy misy raha raiko an'izany. Miasa sasa lamba vita ny ilaiko. Mazava? Zay fa andeha hivoaka any aloha. Ataovy misy sasa lamba tsy vitany eo fa masaka indrindry e. Fa maninona moa ry nenitoa mba asiana ataony lanto aloha androany fa tena tarany ihany nenitoa e. Ohatra e. Fa nga ianao mandony karamany? Toa ohatra mba mianatra mibaikibaiky akoa ty. Ataovy tsy vita indray ireo e. Mandra-pahaveriko. Ahitanao azy kely fa dia mitena aminao azay a. Dia tsy hanao fanadinana indray izany ry rovako. Dia avy eo tsy hifindra. Oviana ireo lambo ireo vao vitako. Ary nike mahavariana indry eto. Sao dia tokony misy anam-piana ary e. Fa ngamo izany ry tsy mianatra no mahita an'ity sasa lamba be ity indray e. Raha ny tokony ho izy dia efa tokony any am-pianarana ankizy izany eo anasiany nenitoa mamety an'ireto lambo reto a. Tsy hitako ny atao nefa izay izao fanadina. Andanaky mianatra. Aleo fa vitako reto. Ndany. Sao dia manahirana ny asanao eo any ireo e. Mbola anao andreo ihany vindry nefa ndraha andrery efa tsy maninona ki izany a. Ndana fa fifanampiana nke fiainana e. Misaotra ary kia. Aleo amin'izay ary aloha hianatra sao dia tareto indray. Mazotondry. Merci. Mampalahelo ahy mihitsy mijery azy miazakazaka kely. Tsy te ho tara. Zao nampiatsokanao teo ry dadafaly. Fa misy vaovao mahaliana nga? Misy mihitsy fa mahandro soa anao dia miperapetraha. Misy vokany ihany ny fametrahanao le mini caméra e. Fa nanahoana izy tany sefo? Ka voapirofo fa mijaly rovako. Satria voagidrakidra lava izy ao an-trano. Avingy ianao eto e. Avy dia jereo ity vidéo ity. Teto izao le tovavy mitovy aminy no manao teny marary aminy. Dia eto indray izy avy navonan'ilay zanak'izy roa lahy. Fa eto amin'ny ty anankiray ity, io
eo zao dia ten'le raha matoa mihitsy mivazavaza azy jereo fa na tsipony eny amin'ny tavan'ny rova daholo le lamba be da be dia lasa izy. Ndray ty fa sahinao ro Olivia dia tena tsy zao mihitsy anefa ny tokony omeno sy ny vadinao tany ambanivohitra fa ity azotry ny zazana teraka. Fa aiza marina moa le Ramse dia ohatrany tsy tazako eto amin'ny filma mihitsy a. Le tovilao ihany ny hitako mivezivezy isan'andro ka hoe manana orinasa any amin'ny faritra hafa any hono izy dia izay ny tsy maha eo azy lavoko no. jereo nge dadafaly jereo fa mitoy ihany le orona tsara. Eny tokoa ako misera mety voazoa mihitsy angambany io ko pre fa inona koa ny savan'izy miana tamin'ny boketra io to vola tena vola reny ko misera. Eny tokoa jereo fa mandihindihy mihitsy izy da mahita an'le vola tena zaza raha tsy taiza mihitsy to ka ampiatany diso be loatra mantsy dia zao ny hafaraniko rehefa tsy omeny dia lasa mangalatra dia ataon'izy ireo inona daholo ary reny vola be reny betsaka ny izy teo. mazava ho azy fa lany laniny mirendrarendra fotsiny ko. Daholo ary dikandreto zavatra hitako tao amin'le birao reto hoe tena ohatrany lasa matahotra mihitsy an'izany mieritreritra andreo ka tena marina. Ako izao mifanontaniana manitika dia aiza le Ramse mitoa tsy miara-mipetraka amin'ny vady aman-janany sa ve efa nisaraka dia mitombona nefa izany satria ohatrany tsy mitombona ka madama aza miantso azy foana isan-karioko raha hitako amin'ny firesana io dia tsy firesako olona miady izany mihitsy ndreko. Arina kiny mahavariana Andry io marina raha misy inona izay antsoantso natao lanto fa inona mahavariana Andry eo ay verove ndreko manaitra ka mila taitairina ianao ka raha zany ngamba ny tompo teo dia tsy haiko tsony izay nahazo anao. Fa inona kinda azondriny rova ty ve fa tserovana ny rahako tamin'ny dada sy neny aky ty jereo ty dada hitandry ty dia ty neny dia ty zazakely ty za fa tezakina azondriany sary iny marina mafy raha tsy ny le tao amin'le birao nefa le ao aneka tsy rovitra ty misy rovitra vio dia nakambana tamin'ny skotra ana efatra amin'ny elaka ity fa inona mahatonga Andry an-tany an'izany. Ohatrany hoe efa nisy fotoana nahitako ohatran'iny koa mety ho marina izany satria roa izy ity fa efa ela ny tsy hitako ny anankiray ary ny antony mahatonga mitazona an'ity sary ity dia ny tsingerin''androany nahafatesan'ireo ray aman-dreniko ny fiandohan'ny fahoriako navelan'izy ireo rery ampijaliany reto dia volo tsy misy tandroko reto ndry maherezaka ina fa tsy mameranao irery izany ireo ray aman-dreninao ireo. Tena tsy ataoko eo amasondova fa tena ohatra miaya zavatra vavy izany tady androany 30 Novambra le dady teo amin'le sary koa 30 Novambra dia hosanatry ka dady nahafatesan'ireo olona amin'ny sary ireo le dady eo ambany sary trano lasa miorokotitra izany amieritreritra an'izany ka tena tsy tamana atao ka nefa dia avelako hiady rereto verova alorangahadriana ihany fa tsy te ihany fa izy eo farany.
Sarakizya, lozy, lozao a. Fihinana koa mampivazavaza mamo eo e. Fa misy inona? Fa misy inona hoe? Maty. Iza matoka? Maty ny oran-dadanao a. Maty ny vatoko e. Maty ry olona ny vatoko. Maty dada? Tsy mino an'izany a. Zay sisa aza voamaly no nidresaka koa hoe maty ahoana ary. Maty maty izy ry miora. Vo niantso teo ilay namana iny e. Mamona izy dia nianjera tao anatin'izany lavaka izany dia voatototry ny tany. Andry ary dada. Teo kamboty koa zany. Fa maninona? Ianao no nandeha tany e. Tsy mba nijanona tato an-trano. Dada! Azilozanao e. Azilozanao izay efa mahantra. Lasa mahandry tsika fa iza no maty? Taromanda. Maty dadantsika. Ataovy sérieux. Marina izany. Tototry ny tany misy. Tsara kosa izany. Tsy mila mandevina intsony izany. Andry Romanda, zaho miteniteny foana eo ianao e. Rainao any iny. Izy tsy mamelona antsika. Fa inona ke mampikokoko andreo olo ireo? Matingiko ny ramose. Dada toveky. Ie, tototry ny tany. Na mampisety andry amin'izany. Fa misy ino? Mahatsiaro ny lasako kia dia malahelo a. Ohatra ny olona tsy mba hisy fahoriana mandrakizay ireny izy mianakavy tamin'ny nahafatesany taratasy neny. Andry. Latsainy ary mbola nanao vava koa ny tofa. Mandatsaka raha maso amin'ny tsisy dikany ony a. Izao nefa dia izy mianakavy mihitsy ny tsy laitra am-piononina. Rova! Ahoana ka izay nento? Aiza ny volako no natao Andry? Nento a? Tsy misy fantatro izany. Aiza ho any volako no natao Andry? Ka tsy zarery anie no mipetraka ato amin'ity trano ity fa be da be fa maninona ny zarery no endrika andrianao eo e. Ka ianao rery anie izao mifaly amin'ny fahavazanay e. Ary mino fa tsy kombakombanao sy kialalanto iny izao. Kialalanto? Avia ty Andry? Ao an'izay tompoko. Nataonareo aiza ny volako? Mialatsiana madama fa tsy misy fantatro momba an'izany. Rehefa tsy ndry izany a, dia ianao ry kiala totombitany ity a. Vola tsy manana tongotra, fa tsy maintsy tanana ny naka azy tao. Aiza manendrikendrika ianao nento a. Ny zanako koa ny mbola ato e. Fa maninona moa izay roa vavy ihany no teneninao? Ny zanako indray izany lazay ndry fampangalatra ary matiko ty an'io avy ty aty. Matiko ty a. Maty any any toa. Aiza ritinao boako. Oka izy madama. Oka re izy. Aza misy mihetsika polisy. Reo zareo dia etoana. Nangalatra ny volako aho. Brigadier, to dia siridro ny tanan'ilay vehivavy io. Fa ary tao mitanako indray nasinao rotsy nefa izy roa vavy ane izany e. Reo no nangalatra. Sady mpangalatra ianao madama amin'ny mpamon'olona. Dao fa maika hanampisany zanako any am-ponjy ianao e. Fa nataonareo inany ny zanako e. Izy ireo madama ny nangalatra ny volanao fa tsy izy roa vavy a. Ny vadinao moa dia iny efa nalevin'Andriamanitra iny ka tsy fitahosamborona intsony. Fa misy inona e? Inona mahatonga azy ireo samborona komisera azafady? Izy ireo anaka ny namono ny ray aman-dreninao a. Io re olona fatorana mba hampilo komisera. Io zalahy, firy zareo no mikosokosoka azy a. Sasany mikosoka ny tanany, ny sasany mikosoka ny tongony.
iny kosaka io fanatsiaro kosaka io fanatsiaro e fa aiza zany teloky indrano risotroa fa ahoana zao hoe inona mitrangato an-trano fa tsisy azoko mihitsiny aleo ary fa ho tantarana ianao atsakany sy andavany ny zava-nisy rehetrarehetra. Vao hita ny dadatoa anareo fa miamitombo ihany no fanananareo dia velona tao anatiny fitsiriritana hany ka navita navandoza mihitsy izy tamin'izany fotoana izany tamin'ny famonoana Andry aman-dreninao. tena tsisy azoko tena tsy azoko dada sy neny ane ka maty tao anaty accident ka hoe novonoany dadatoa ahoana ary efa voasambotra koa ny garagista nanampy tamin'ny famonoana Andry aman-dreninao e. raha azoko tsara zany dia namboary ny loziny fa tsy tokony izy eny tokoa anaka nefa avy eo dia nisy nafantatra izany zavatra izany ka novonotsy raha ray daholo le olona nafantatra ny tsy ambaratelo ny rehetrarehetra kosy ary izay zany ny anton'ireo sary amin'ny rindrinareo olona vonoiny daholo fa aiza zany ny ry lanto aty amin'le brotsy azo idirana azy fangandry efa niditra tao tsy faniniko fa mivoazy le varavaranako daoly zalahy jereny zany tena sopatra ny olombelona ka vitany hatramin'ny famonoan'olona noho ny fitiavakarena dia inona ko miserany tao a loza fa tena tolapaty be da be ny tao le tao anaty baoritra ve lasa mamparikoriko ahy mihitsy izany fiainako izany a jereo ihany aloha iny lafy tsarany a vita izay ny sedram-pianandry vita marina izay ny sedram-pianako e sedram-pianana izay tena mangidy nefa nahafantarako lalam-pianana maro zao izy efa mianaka dia mizaka ny vokatra ny fampijaliana dia ho aizaka izy Andry nipetraka tsy maintsy ato amin'ny vila sedra koa aky nipetraka satria ny olona vita sedra ihany no afaka mipetraka ato dia za koa ve zany mba afaka miaraka mipetraka Andry ato satria koa efa vita sedra mitovy amiko lany dia hiaraka makivaky ny sedram-piainana ato izany sika roa hiaraka makivaky sedram-piainantsika Andry sedram-piainana dia peniny rakotiny aina rotsy ty ireo anome aina ny Tantara, Yanitra, Tina, Vonjo, Nadia, Justin, Erlala ary Riri.